Ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana izay kosa mofo vodendeha ho fantaritsika hoe aiza ho aiza ny fahavononan'ny olom-pirenena amin'izay fifidianana izay ny volana aogositra teo tokoa mantsy dia nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny fondation Friedrich Ebert Stiftung sy ny Liberty 32 teto Andrenivohitra nasongadinana indrindra n'izay fahavononan'ny olom-pirenena amin'ny fifidianana izay ndeha ho fantaritsika ny vokatra izay fanadihadiana izay volana avy Tsitsiry Kotarson Andrandy. Mi efatra amin'ny dimampolo faingo fito isan-jato natao fanadihadiana no mieritreritra andeha hifidy amin'ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena. Ka ny lafiny politika, ny foto-kevitra ary ny fandarana asan'ny kandida no anisan'ny voalaza fa hijeren'ny maro anisany natao fanadihadiana fa jerena amin'ny kandida. Misy ihany koa anefa ny sokajin'olona izay mametraka ho manandanja ny fanomezana samihafa toy ny vola amin'ny fisafidianana ny kandida. Mikasika ny fahazotoan'ny olona mandray anjara ao anatin'ny antoko indray, raha ny valin'ny fanadihadiana navoakan'ny FES sy ny Liberty 32 jerena dia tsy marisika amin'ny fijirana ao anatin'ny antoko politika ny olona eto Andrenivohitra. Raha ny valin'ny fanontaniana amin'ny fandraisana anjara amin'ny antoko dia 520 isan-jaton'ny olona amin'ny 2,77 anontaniana dia namoala avokoa tsia. Izany hoe tsy mbola niditra tamin'ny antoko politika mihitsy. Raha ny valin'ny fanadihadiana izay nataon'ny FES dia milaza avokoa ireo olona nanontaniana fa mbola tsy mahafantatra ny fandarana asan'ny antoko politika misy eto amintsika.